Pentekosta. Ny Pentekosta dia tsy fahatsiarovana, fa ny Pentekosta dia fiainana isan'andro. Hoy asan'ny apôstôly toko 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misy lohateny kely ery ambony ery hoe ny nilatsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny andro Pentekosta. Ary noho ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tapoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanenika ny tranon'ny angonany. Zany hoe raha tsorina dia zao mitaky Pentekosta isan'andro ny fiainantsika. Hitantsika Petera, fa Petera efa apôstôly, efa mpianatry ny tompo, nefa mbola navita nandahan Jesosy intelo any. Fa zao nefany rehefa nilatsaka amin'ny Fanahy Masina tamin'ny andro Pentekosta toy ny rivotra ny fofofofo dia nanomboka nitory teny izy, ary 3 arivo ny olona indray mibebaka tao anatin'izany. Hitantsika hoe Andriamanitra mahay manangana olona tsinitsinina ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Fieritreretinao anao hoe olona ohatran' zao hoe ho atsangan'Andriamanitra. Eny tompoko, Andriamanitra dia mahay manangana olona tsinitsinina, olona tsy azo antenaina ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa Davida dia olona tsotra, olona négligeable. Ny fanalahidin'i Davida dia ny Fanahy Masina. Ary zay nahatonga anazy niteny hoe aiza manara hiala eo anatrehanao, aiza manaisitra ny fanahinao masina ato amiko. Fa hitantsika fa olona tsotra Davida, fa avy eo lasa mpanjaka izy. Ary na efa mpanjaka ary izy, nanana izy azy dia tsy niala tamin'ny Fanahy Masina fa nikonnecté tamin'ny Fanahy Masina foana. Raha tsorina zany dia zao isan'andro rasianao dia mila ny Fanahy Masina foana. Fa rehefa tsy ao ny Fanahy Masina dia possible hivadika olona hafa mihitsy ny isika. Rehefa niditra teo Jerusalema Jesosy tamin'izany dia hozy izy n'olona hoe hosana ho an'ny zanaky Davida. Fa ren'olona reny any tsisy firy andro taorianan'izay hoy le olona hoe ombo izy. Possible hivadika olona hafa mihitsy ny isika rehefa tsy manana ny Fanahy Masina. Fanahy Masina mila anao ny fiainako. Androany mety mafana fo, fa rehefa tsy misy anao possible hivadika olona hafa. Tsy amikery nefa na mitanjaka, fa mila anao amin'ny Fanahy Masina. Fantatro fa tsy ampy ny maha-kristianina, fa mitaky anao ny fiainako. Sokafako anao ny foko, ny fiainako. Fenoy Anao mila anao tsy te hiemotra, tsy te ho variana, tsy te hiverindalana. Amen. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala amin'ny like, commentaire, partager. Manasa anao isabonne amin'ny page na atao amin'ny Facebook na atao amin'ny YouTube. Mamay fotoana antsika amin'ny herin'ny YouTube izao indray. Hello matompoko.